Fiavana malala rehetra ao amin'ny tompo ampitomboina ho anareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Amen. Omany eo am-pelatananao ny salamo 7:1 ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Salamo 7:1 ny andininy voalohany sy ny 7. Andeha hitsangana isika rehetra hisaotra sideran'Andriamanitra. Ampiombona feontsika isika hideran'ny tompo amin'ny alalan'ny salamo manao hoe: Alleluia, mideray anareo mpanompon'i Jehova, mideray ny anaran'i Jehova, isaorana neny anaran'i Jehova, hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehany, no hoderaina neny anaran'i Jehova. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay tokoa ianao ry Tompo Andriamanitra io, tsy sasatra izahay mankasitraka anao noho ny amin'ny fahasoavanao, ny voninahitrao, ny herinao sy ny fitiavanao rehetra sehonao eo amin'ny fiainanay. Mideranao izahay satria ianao ilay Andriamanitra tsara, mpanaony tsara, Andriamanitra velona ka miasa eo amin'ny fiainanay isan'andro, Andriamanitra tena tianay ka mamindra fo sy mamela heloka anay. Isaoranay ianao Tompo noho ny amin'ny fitiavanao ka hanomezanao anay indray izao maraina vaovao izao. Mankasitraka anao izahay satria no taminao ka tonga indray eto an-tranonao ankehitriny hankalaza ny anaranao. Isaoranay ianao satria ianao no manome ho anay ny tombonandro mandrakariva. Ankehitriny ary Tompo, mahatsiaro ny tsy fahatanterahanay izahay, manoloana ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mahatsiaro ny maha-olombelona mpanotanay izahay, indreto izahay miondrika eto anatrehanao, mifona aminao ny amin'izay tsy fahatanterahanay rehetra. Diovy amin'ilay ranao soa izahay, ary meteza ianao hiasa ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Meteza hiatrika izao fanompom-pivavahana tanterahanay izao ianao, fa tianay atao voninahitry ny anaranao irery izany. Meteza ianao hiombona aminay amin'ny alalan'izao fanompoana izao. Andresy hamaky ny teninao izahay. Tompo, meteza hiteny aminay araka ny fombanao, fa efa vonona iaino anao izahay. Sokafo ny fonay azonay mandray ny tianao ampitaina aminay, ary tefeo izahay mba ho tanolona ka niriny ny teninao ny fonay, ka tsy ho fahazarana fotsiny ho anay ny mandre ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay. Amen. Hamaky-sehan'ny soratra masina isika arak'izay voalahatra amin'ny mofinainantsika. Tesaloniana 1:4, ny andininy 7:12 hatramin'ny 7:20. Tesaloniana 1:4, ny andininy 7:12 hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy hahalelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra. Ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Amen. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola napaka ao am-ponareo hatrany any ry havana ny fiadanan'i Kristy. Amen. Izao zara mofinainantsika izao izay maneho ny fiavian'i Kristy indray amin'ny voninahitra, dia ilay heverin'ny mpino sasany fa ilay farandro na ilay hafarany izao tontolo izao. Fa eo amintsika kristianina kosa dia fanombohan'ny fiainana vaovao indray ao amin'ny Kristy.
Rehefa miresaka izao soratra masina izao isika dia mazana any anaty fahorinana, any anaty fahafatesana no andrenesantsika azy. Fa amin'ity andro anio ity na dia tsy ao anaty fahoriana azy isika dia anisany zara mofinaina hampaherezana antsika amin'ity andro anio ity izao fanehoana ny amin'ny fiavian'i Kristy izao. Rehefa jerena izao soratra masina izao dia maneho fa ireo Tesaloniana izay mpino kristiana mbola marefo ara-panahy dia efa mino sahady ny fisian'ny fiainana aorian'ny fahafatesana na ilay fiainana mandrakizay. Tsy toy ireo Korintiana izay efa tsy manaiky avy hatrany hoe misy izany fiainana aorian'ny fahafatesana izany. Fa ho an'ny Tesaloniana dia manaiky izany izy. Fa eto kosa indray dia mihevitra ireto Tesaloniana reto hoe dia makaiza tokoa moa izany reo havanay efa maty, fa inono mihitsy ny fiainana dia ilay fiainana aorian'ny fiavian'i Kristy fa misy izany. Fa ny mampisalasala azy dia hoe manahoana marina moa izany ny fiainan'ireo izay efa nodimandry mialoha ny fiavian'i Kristy. Izy ireo izay mihevitra fa afaka fotoana fohy mbola ho hatrehin'izy ireo izany fiavian'i Kristy izany. Fa ampaherezan'ny tenin'Andriamanitra azy ireo izay ilazan'ny Paoly aminy fa tsy misy tombo sy aly eo amin'izany fiavian'i Kristy izany, fa mitovy avokoa ny olona rehetra na izay efa maty mialoha na izay mbola velona amin'izany vanim-potoana hiavian'i Kristy izany. Ny fiavian'i Kristy dia heverina voalohany indrindra aloha hoe fampiombonana ny mpino rehetra, fampiombonana izay araka nambara teo hoe tsy hoe izay velona ka tratrany izany fiavian'i Kristy izany ihany no handray izany fiaviana izany na handray izany fiainana mandrakizay izany, fa hatramin'ireo efa nodimandry tsy ny tao amin'ny testameta vaovao ihany na izay heverina ho matory ao amin'ny Kristy na izay heverina ho maty ao amin'ny Kristy ihany, fa hatramin'izay mino an'Andriamanitra hatrany amin'ny testameta taloha, satria any amin'ny testameta taloha mbola tsisy miresaka an' Jesosy izany. Fa rehefa tonga aty amin'ny testameta vaovao dia izay mino an' Jesosy no ambarana izany maty ao amin'ny Kristy izany na maty ao amin'ny Tompo izany. Fa eto amin'ity soratra masina ity dia aseho miariary hoe amin'izany fiavian'i Kristy izany tsy misy havahana na iza fa izay rehetra mino dia ho raisina hiaraka ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Tsy misy hoe iza no mandeha aloha, izay velona ve, sa izay efa maty tao amin'ny testameta vaovao tao amin'ny Kristy ve, sa izay efa maty tao amin'Andriamanitra ve. Fa ambarany mazava tsara eto amin'ny soratra masina hoe izay maty ao amin'i Jesosy aloha no hatsangana, ary aorian'izany izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia hiaraka hiakatra hitsena an' Jesosy eo amin'ny rahony lanitra. Tsy misy hoe mandeha aloha na misy hoe avahana manokana, fa miaraka indrindra andeha hitsena an' Jesosy eny amin'ny rahony lanitra amin'izany fiavian'ny Tompo izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, amin'izany fiavian'ny Tompo izany tsy misy avahana isika rehetra, fa izay rehetra mino dia isan'izay mitsena an' Jesosy eny amin'ny rahony lanitra, isan'izay handray ny famonjena avy amin'Andriamanitra hisitraka ilay fiainana mandrakizay. Fa ankoatr'izay izay rehetra mino dia atambatra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Andraisantsika mpino rehetra ny fanjakan'Andriamanitra izany fiavian'i Kristy izany. Tsy hoe rehefa tonga Kristy dia nitsena azy eny amin'ny rahony lanitra fotsiny ihany, fa hiakatra miaraka amin'ny Kristy ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra ary hitoetra miaraka amin'ny mandrakariva ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Tsy amin'ny fotoana voafetra ihany, tsy mandalo ihany, fa mandrakizay izany hitoerantsika ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izany. Ampaherezan'ny Tompo antsika izany hiorina tsara amin'ny finoana, indrindra hanana fanantenana fa isika rehetra izay mino, isika rehetra izay tena maty ao amin'ny Kristy, isika rehetra izay miorina tsara ao amin'ny Kristy dia hiombona amin'ny avantsika rehetra izay efa mino ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, izay fanjakana maharitra mandrakizay, feno fiadanana, feno fahasambarana. Eo no mifarana izay rehetra mety ho endriky ny fahorian'ny tany, fa handraisantsika indray ilay fiainana mandrakizay. Izany no
hifampiononantsika sy hifampaherezantsika ka isika rehetra izay mandre ny tenin'Andriamanitra andeha hampaherin-drahalahintsika hampafantatra amin'izy ireo ihany koa fa isika rehetra izay mino dia hiara hitoetra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra mandrakizay ao amin'ny Kristy isika dia ho feno fiadanana mandraka hariva ny fiainantsika tsy hoe hiandry an'izany fiavian'i Jesosy zany ihany ry havana malala fa eto amin'ity zao tontolo izao ity sahady no efa isantarantsika izany fanjakan'Andriamanitra feno fiadanana izany tsy hoe kory hoe tapitra treo izay mety ho endriky ny fahorian'ny nofo fa kosa manana hery avy amin'ilay Jesosy Kristy isika azontsika miatrika izay rehetra mety ho endriky ny fizahan-toetra sy izay rehetra mety ho endriky ny fakapanahy itsika izany no hananantsika fiadanana fa tsy mahakivy atsika fa hampaherezantsika ny tenantsika sy ny namantsika hoe ao amin'ny Kristy ihany no misy izany fiainana feno fiadanana sy fahasambarana izany mety mandalo ny fizahan-toetra saingy izao eo Jesosy miara-mizaka amintsika izany rehetra izany satria izy ilay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana ka raha ny fahafatesana aza moa resin'i Jesosy Kristy maika moa izay mety ho endriky ny fizahan-toetra izay mety ho endriky ny olana ny fakapanahy sy izay mety ho endriky ny fahoriana rehetra iainantsika eto amin'ity zao tontolo zao ity mety eza ry havana hiara-mandeha amin'ny Jesosy fa rehefa miara-mandeha amin'ny Jesosy isika dia miara-mitoetra aminy ao amin'ilay fanjakany ary iainantsika dia nety an-tany sahady izany fanjakan'Andriamanitra feno fiadanana sy fahasoavana izany dia ho amintsika izany ten'Andriamanitra izany azontsika mamakivaky ny androm-piainantsika rehetra fa izany fiavian'ny Tompo izany dia hampiombonany antsika mpino rehetra sy andraisany antsika ho ao amin'ilay fanjakany feno fiadanana. Amen. Hivavaka isika. Tompo isaoranay ianao fa mamelona fanantenana indray aty anatinay mampionona anay ny amin'izay mety ho endriky ny fahorianay sy ny fizahan-toetra atrehinay eto amin'ity zao tontolo zao ity satria ho maintso ny teninao hoe ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky fahizao efa naharesy zao tontolo zao ianao ilay Jesosy Kristy efa naharesy izao tontolo zao tokoa no hiankina ny finoanay sy ny fanantenanay fa izay rehetra mino anao dia ampiombonao tsy misy avahanao fa izay rehetra mino dia miombonao aminao Jesosy Kristy fa indrindra mandray ilay fanjakanao mandrakizay ao aminao Jesosy Kristy izahay miaina sahady izany ety amin'izao tontolo izao izahay ka na inona trehinay dia feno fiadanana izahay satria miaraka aminao ilay Jesosy efa mpandresy ary miara-mandresy aminao izahay hiatrika izao tontolo andro izao ary izahay Tompo ianao no angatahanay hiara-dalana aminay ka hampandresy anay amin'izay mety ho endriky ny ady atrehanay indrindra izay mety ho endriky ny fakapanahy avelatra Satana andavonanay mahatoky izahay fampandresy ao aminao satria efa ao aminao Jesosy Kristy apetraka eo am-pelantananao Tompo ny fahasalamanay rehetra ny herinay ianao no hanafy ho anay izany azonay miatrika ny tontolo andronay sy ny fiainanay rehetra apetraka aminao Tompo ny asa fivelomanay mba ho feno ny fitahinao sy ny fahasoavanao ny ankohonanay sy ny tokantranonay tsirairay avy ianao no hanjaka feno ao anatin'izany tokantranonay izany ka mba ho tokantrano feno fiadanana sy feno fahasoavana anjakan'ny fifankatiavana sy ny fifandeferana amin'ny lafiny rehetra Tompo meteza ianao hitoetra ty anatin'ny fonay mba hanananay izany fiadanana ao aminao izany petraka eo am-pelantananao Tompo ny fiangonanao izay rehetra tsy mba afaka miombona aminay amin'izao fanompoana izao ianao no mahita ny tsirairay avy tononay manokana ny mpitandrina izay napetraka ao hiasa hikarakaranay ara-panahy mahatoky izahay efa miasa ianao mampitombo ny fahasalamana ao anatiny dia ankinay eo am-pelantananao Tompo ny hitombony izany sy ny fahatanterahany izany azony miatrika ny zara fanompoana efa niantsonao izay rehetra heverinao ho mahasoa ny fiainanay Tompo dia ankinay eo am-pelantananao tanterao aminay araka ny habenindra fonao satria na dia mbola tsy mangataka akory azy izahay dia efa fantatrao sahady izay rehetra tokony ho anay tononay ny vavakay amin'ny anaran'ilay Jesosy efa mihaino sy mamaly ny vavakay ary ampiombonay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe rainay izay ny an-danitra
ho amasinana eny anaranao. Tonga ny eny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoan'ny fonona sy ny fanantenana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny ao amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy, ho aminareo mandrakariva ny Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.